Isaorantsika atrany ny tompo mbola afaka miombona ao anatin'izao fampitondranam-bavaka izao sika. Koa asaiko ampitiavana ary ianao fa hiaraka hanatanteraka an'izany isika sao. Raha tsara indrindra izay any an-danitro misaotra anao izahay ary mangataka hatrany fahatsapana, fiadanam-po noho ny famelan-keloka izay omenao. Tondram-bavaka manokana ny tokantrano Rahalahy Radien izay. Tompo malalo, manana faniriana izy, iroso bebe kokoa amin'ny fanandramany ny fiankinana aminao, indrindra eo amin'ny sehatra ny tokantrano, ka hanatanteraka fisoratam-panambadiana. Tompo malalo misy ny sakana, kanefa mino sy mahatoky izay, fa izany fikasana tsara izay avy aminao izany dia ianao no hatanteraka izany. Vavaka manokana izay, mba hitombo fitokinanao ihany koa fianteherana tanteraka aminao ny vata. Izany tokantrano izany tompo dia hidiranao an-tsehatra, ka na inona olana, indrindra ny sehatra ara-bola izay mety miteraka trosa aza, dia ianao mihitsy no amaha hanome ny vahaolana azy. Koa mino sy mahatoky izay, fa ny fidiranao an-tsehatra amin'izany tokantrano ny mpanomponao izany dia hisehony ny voninahitrao, izy ireo kosa ahita fifaliana. Tonoana ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.